Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage kely ho finaritra ny tontolo andronao. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao. ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany fivoriana tsy ara-potoana voalohany ho an'ireo solombavamboaka amin'ity taona ity. Isan'ny lahadinika amin'ny izany fandarana asa amin'ny fanatanterahana ny politika ny gouvernemanta sy ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy maintsy ampiana ny vahoaka ho ny filoham-pirenena Rajoelina nandritry ny fandalovany tany Ampania omaly. Atao lahara-pahamehana amin'izany ny jiro sy ny rano, ny sakafo, ny fandriam-pahalemana ary ny lalana. Tsy voafeny lalana mifeny famokarana sy ny famarotana asikara eto Madagasikara, miatra ny loza ho an'ireo mpianatra raha ny fanadinana ataon'ny fiarahamonim-pirenena tsy saly. Ponina manodidina ny 200 tafo no traboana eny Andranomahery-Koronano taoriana ny rotsakoronany fanesy tato ato. Tokantrano 450 no voaterina afindra eny amin'ny Brabokotany. Maresaka iraisam-pirenena namoaka didy mandrara ny fivoahan'ny Juan Guaido any Venezuela ny fitsarana avo any an-toerana. Anatin'ny didy ihany koa ny fanangazana ny kantony amin'ny banky. Ny filazana fa filoham-panjakana ny tenany no isan'ny anton'izany raha ny fanazavana. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavany tsy dia nantokantrano amin'ny ety alina ety fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany teny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ho an'ireo solombavambahoaka ho amin'ity taona 2024 ity. Isan'ny lahadinika amin'izany ny fandaharana asa amin'ny fanatanterahana ny politika ny gouvernemanta sy ny fifidianana solombavambahoaka Gaëtan Ondretsilavo. Mizara telo lehibe ny lahadinika eny amin'ny anteny meram-pirenena mandritra ny 7 andro anatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Ny voalaza ny andinin'ny fa 400 amin'ny lalampanorenana izay anomezan'ny solombavambahoaka fahefana ny filoham-pirenena. Ny fandaharana asa amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny, ny lalàna ho an'ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fifidianana solombavambahoaka. Ireo no votoatin'ny lahadinika. Voatendry ny gouvernemanta teo ary misy fefotoana izay tsy maintsy izay voalazan'ny lalampanorenana anoloran'ny gouvernemanta eto anatsehany anteniera ny programan'asany amin'ny fanatanterahana ny politikan'ny gouvernemanta iray izay dia ny fahatelo misy lalàna mahakasika ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny ankapobeny ary ny lalàna ihany koa mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka ny voalazanao zay. Tsy maintsy ho vitaina ao anatin'ny 7 andro ireo rehetra ireo araka izany eny amin'ny anteny meram-pirenena. Antony, ny 15 volana febroary ho avy izao no tapitra ny fetim-potoana maha-solombavambahoaka azy ireo. Hitanareo fa tonga dia efa miasa avy hatrany ny anteny meram-pirenena. Raha tsy maintsy atao izay atsasarana ny fetim-potoana satria iarahantsika mafantatra fa amin'ny 15 volana febroary dia tapitra ny fotoam-piasana karaha ohatra ka ankoatran'izay zany dia fa tsy solombavambahoaka intsony ny solombavambahoaka ankehitriny ka dia tsy maintsy atao izay atsasarana araka izay tokony izy. Tonga nanatrika ny lanonam-panokafana androany ireo solombavambahoaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta.
Fa tsy maintsy ampiana ny vahoaka ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fandalovany tao Ampany omaly. Atao laharam-pahamehana amin'izany ny jiro sy ny rano, ny sakafo, ny fandriam-pahalemana ary ny lalana. Gaëtan Andriatsilava. Isan'ireo faritra ao atsimon'ny nosy nanatanterahan'ny filoham-pirenena ny fitsidiam-paritra voalohany any atsimo i Ampany. Fampanantenana nomen'ny mponina tany an-toerana izany hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Hojerena manokana ny fahasalamam-bahoaka indrindra amin'izao fotoana mampirongatra ny kitrotro izao. Araka izany, ho atevenina ny isan'ireo mpitsabo ary atao manara-penitra ny hopitaly any an-toerana. Ankoatr'izay, tsy maintsy atao izay azon'ny mponina rano fisotro madio azo antoka. Anisan'izany ny fitarihana ny pipeline lava indrindra 225 km ho atao aty atsimo, izay amokatra rano sy miteraka rano atsika. Fa mandra-piandra an'izany pipeline zany dia ozy izao hoe ianareo eto Ampany, satria amin'ny volana avril ho avy zao dia hanomboka ny fanaovana an'izany pipeline zany. Fa zao ho atsika eto Ampany dia ozy izao hoe tsy andry an'izany ela betsika. Fa afaka fotoana fohy efa niteneniko aminareo fa mijaly rano ianareo, mijaly sa tsy mijaly rano aloha. Ka zao no ataontsika. Andefa machine fanaovana forage aty afaka ray volana farafahelany hojerevana miaraka amin'ny ben'ny tanàna aiza ny fototany anasivana an'izany forage machine rano zany tokolaritokoary. Maro ny asa tokony atao hoy ny filoha ary maro ny fotodrafitra sahatsangana sy ahorona ao Ampany. Vonina hiasa ary hiasa avy hatrany sika raha ny fanazavany ka ny governoran'ny faritra no hitantana ireo fananganana fotodrafitra asa ireo. Ny governoran'ny faritra zay chef de région lehibe amin'ny faritra teo aloha dia hovaintsika hoe governoran'ny faritra. Ka ny governoran'ny faritra no hijery ny fitantanana sy ny fampandrosoana mba hisy fandrosoana mirindra manerana ny Madagasikara. Ka zao no ataontsika. Omena teti-bola manokana ireo governoran'ny faritra ireo ka ny fampanantenany ny vina sy ny tetikasa rehetra ho lazainy ny filohan'ny repoblika dia ny governoran'ny faritra no hanao anazy an'izany avy hatrany. Ankoatra ny fotodrafitra asa, ny jiro sy ny rano, amboarina ihany koa ny lalana, tsy maintsy atao izay hiverenan'ny filaminana sy ny famongorana ny asan-dahalo. Ny toy androany tao akily loaka ny fitsidian'ny filoham-pirenena ny faritra atsimo. Voatafapetraka dia niantso ny ambasadora ny Chine. Ahoana ny fandehan'ny tetikasa mila afainganina ny famezana rano fisotro madio ny mponina eto Tuléara 2. Ka zay ny mahatonga antsika eto androany satria misy lavadrano ahafahana mahazo rano fisotro madio. Misa eo amin'ny zato eo mbola ho apitsika io avy 5 eny avy 10 eny matokisinareo fa fanomborana ihany zao zavatra zao fa ho ataontsika farak'izay aingana mba hisin'ny rano fisotro madio manerana ny fokotany. Nitsidika ny diga ao fiherenana ihany koa ny filoham-pirenena sy ireo delegasiona niaraka taminy. Araka izany, ampitomboina ny atevin'ny diga ary ampiana vato. Afaka iray volana nanomboka ny asa, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ty digin'ny fiherenana ty zany no didy miaro ny tanànany Tuléara. Hitanareo eo fa betsaka ny fahasimbana amin'ilay izy ary amin'izao avoran izao ilaina ny fanamafisana anazy. Araka ny toromarika nameny Andriamatoa filohan'ny repoblika moa no hoe tsy maintsy atao izay arovana ny fiainan'ny olona indrindrandrindra tanan-dehibe dia mijerena ary tanterahana ny asa amin'ny teny frantsay hoe renforcement de digue amin'ny fotoana malaky mba tsy taran'ny fahasimbany ka tonga ny tanànany Tuléara mety tratran'ny tondradrano. Asa atao zany misy epi anankiroa atao, ny ray ary amin'ny lohany ery dia ny ray ento miampy renforcement ana digue amina embouchement. Zany hoe hitanareo reny ampitomboana ny atevin'ilay digue ary ampiana vato mba tsy lasan'ny rano rehefa avy eo. Zany hoe asa tena asa vaventy ilay izy ary ilaina fitaovana vaventy nefa azo atao tsara ao anatin'ny fotoana fohy satria ny carrière efa misy tsy lavitra eto ahafahana maka an'ireo vato. Aorian'ny fanamboarana sy ny fanatsarana, atao rokady mamonjy ny lalam-pirenena fahafito, miainga avy eo amin'ny diga. Volan'ny fanjakana madiodio no anamboarana izany hatreto raha ny fanazavana hatrany.
Fanoraisan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teny Anosy ny maraina teo ny masivoan'ny Kore sy ny tompon'andraikitry ny programme alimentaire mondial. Fanombohana sy fanamafisana ny fiara-miasa ahafahana manatsara azy trano ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Io nasaina sy Andrena Tenena. Tonga teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny maraina teo ny masivony Kore miasa sy monina eto Madagasikara, Lim Sang-ho sy ny tompon'andraikitry ny PAM na ny programme alimentaire mondial. Fitsidiana ara-pombam-panajana fa ihany koa fanombohana ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny firenena koreana. Izay hanamafy ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy fanofanana ara-teknika sy arakasa satria zany mbola voalohan'ny fiara-miasa ny arahantsika amin'ny masuivo koreana dia tonga izy hanamafy, hanohy ary hanatsara ny fiara-miasa. Izany dia mifantoka indrindra amin'ny sakafo an-tsekoly, cantine scolaire. Natao io cantine scolaire io mba ahafahan'ny ankizy izay marefo tsy ampy sakafo indrindrandrindra mifantoka any amin'ny faritra atsimo mba ahafahan'ny ray aman-dreny manohana ny zanany, ahafahan'ny ankizy mahavita ny taom-pianarana, azahoantsika vokatra tsy alan-daharana ho afam-panadinana indrindraindrindra. Izay zany no niarahana tamin'ireto namantsika fiara-miasa amin'ny PAM sy ny masuivo koreana. Ny faharesen-dahatra fa ny fanabeazana no isan'ny fanohitra ao amin'ny fampandrosoana ny firenena. Io no isan'ny nahatonga ny firenena koreana hiara-iasa amin'ny ministera raha ny fanazavana ny masuivony. En fait, l'éducation c'est le plus important facteur pour le développement. Ny fanabeazana fototra iray makany amin'ny fampandrosoana toy ny tao amin'ny firenenay. Ny fianam-piarana no zava-dehibe ny fampandrosoana ny ekonomika malagasy netokarena. Alors ici tongeto izahay hijery ny fomba ahafana miara-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny PAM. Fiara-miasa izay fantoka bebe koa ho an'ny faritra antsimo. Amin'ireo sekoly hojerena ny fahafahana manampy ara-tsakafo satria misedra olana ireo mpianatra any amin'iny faritra iny. Avec la étroite collaboration entre PAM et l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale. Arak'izany, fanohanana ireo ankizy mpianatra any amin'ny faritra atsimo no laharam-pamehana amin'izao fiara-miasa eo amin'ny telotota izao, izay fanomboha ny fiara-miasa ihany fa isandrahaka amin'ny sehatra hafa izany aneoriana raha ny fanazavana. Efa hitantsika maly amin'ny fanadidina mahakasika ny IPC izay nentin'ny Fezora Faly. Tonga eto amin'ny plateau-ny Cultivés izy amin'ny ity alina ity tondra fanazavana mahakasika izay miarabanao Fezora. Tonga eto amin'ny plateau-any kolo inona ilay IPC? Miarabanao ho any lalaina ary miarabany mpanaraka ny fampahalalam-baovao ihany koa amin'ity alina ity. Ny IPC dia marify ny fahatsapana ny kolikoly na indice de perception de la corruption afoizitsika amin'ny hoe IPC. Isan-taona izy io no avoaka ny Transparency International ary izy io dia fitambarana sondage maromaro voka-panadihadiana nataona rafitra maro samihafa ohatra hoe ONG na fikambanana iresa-pirenena samihafa. Ny tanjona ao anatin'ity fanadihadiana ity dia ny anatevenana na ny ezaka amin'ireo lesoka hita amin'izay mbola ahitana kolikoly. Eo ihany koa ny fanamorana ny fikarohana sy ny fanaovana famakafakana ho fampivoarana ny toe-karenana ihany koa ny toe-java-misy eo amin'ny firenena iray. Raha ho an'ny taona 2017 ohatra dia miisa 20% ny firenena izay nanaovana fanadihadiana tamin'ny IPC dia tahaka izay ihany koa ho an'ny taona 2013 dia tsy niova io izy io fa 20% ihany. Misy ny dingana maromaro samihafa arahana ao anatin'ny famoahana an'izay voka-panadihadiana izay na ny IPC fa tsy hoe omena isa fotsiny. Misy ohatra ny fifantenana ireo loharano izay nahazoan'ny mpanao fanadihadiana ny vokatra. Manarak'izay ny antsoina hoe standardisation des sources de données, izany hoe ny fametrahana ny vokatra amina marjefy na échelle aotra hatramin'ny 100. Dia mandeha ihany koa ny kajikajy ataon'ireo teknisiana samihafa ary rehefa avy eo dia mamaky an'ilay indice ka tahaka izao ny fomba famakina an'ilay indice ao anelanelan'izay isa aotra hatramin'ny 100 izay. Raha ohatra ka aotra
no isa azon'ilay firenena zany ao anatin'ny IPC na ny hoe maridrefin'ny fahitana ny kolokolo dia midika izay fa firenena tena ahitana kolokolo be indrindra ilay firenena raha ohatra kosa ka zato ny isa azony dia tena tsy ahitana kolokolo mihitsy zany ilay firenena. Zay mahakasika ny IPC amin'ny ankapobeny. Dia aiza hoe zary ny hoe filaharany misy antsika Madagasikara amin'izay hoe maridrefy izay? Hiara ho an'ny taona 2024 izay IPC nivoaka farany teo dia eo amin'ny laharana fa 250 azafady no laharana misy an'i Madagasikara raha toa ka teo amin'ny laharana fa 550 isika ho an'ny taona 17 sy 2020 amin'ny zato izany hoe 25% ny isa ho an'i Madagasikara ho amin'izay hoe maridrefin'ny fahitanany kolokolo izay ho an'ny taona 2020 raha toa ka 420 tamin'ny taona 17 sy 2020 izany hoe niakatra isa telo. Nandroso laharana telo isika ary nitombo iray ny isa ary sambany ihany koa moa izay fitomboana isa izay nanomboka tany amin'ny taona 2020 sy 2020 izay hitantsika amin'ny sary eo fa 2030 ny isa azon'i Madagasikara ary teo amin'ny laharana fa 720 no nisy antsika tamin'izay. Dia izany hoe tao anatin'ny taona zany no nahitana an'izay isa izay 20 sy 2020 20 sy 2020 raha eo amin'ny filarana raisam-pirenena kosa indray raha antsika amin'ny sary manaraka dia i Danemark no firenena izay tsy ahitana kolokolo indrindra manana ny isa 80 amin'ny zato izany hoe 88% i Danemark ary i Somalia kosa no firenena ahitana kolokolo be indrindra izay manana isa 10 amin'ny zato izany hoe 10% araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Raha ny hitantsika tamin'ny sary teo ihany koa i Comores sy Mozambique ny hoe mifanakaiky antsika amin'ny hoe asaranisany IPC io aiza ho aiza ny hoe raha oharina amin'izy ireo isika. Apotratsika ny sary manaraka angambany misy an'ity tsipika ity ilay tsipika maitso no mamaritra ny Madagasikara, ny tsipika matevina mainty Comores ary ny teboteboka dia milaza ny mombamomba ny Mozambique. Ny isa moa dia eo anelanelany 20 ary sambola tsy nioatra ny 20 avokoa ny isa izay azony reto firenena telo ampitahintsika ireto. Mozambique aloha zany zao no hita dia hita fa midina foana ary nanomboka teo amin'ny taona 20 sy 2020 dia tsy mitsahatra ny midina izay maridrefy izay ho an'ny Mozambique. Dia izany hoe idirantsika manaraka kosa indray aloha ny Comores zany ilay teboka somary matevitevina maintimainty io hitantsika amin'ny sary io ihany koa. I Comores indray dia niainga tamin'ny isa 20 tany amin'ny taona 20 sy 2020 tany ary nanomboka nidina teo amin'ny taona 13 sy 2020 14 sy 2020 araka ny hitantsika amin'ny sary io dia teo amin'ny taona 20 sy 2020 kosa indray dia nanomboka niakatra tsikelikely ary niezaka nioatra ny Madagasikara i Comores ary tafahoatra ny Madagasikara Comores amin'izao taona 20 sy 2020 izao. Dia raha mikasika ny Madagasikara izay eo amin'ilay tsipika maitso kosa indray dia niainga tamin'ny isa 20 sika tany amin'ny taona 20 sy 2020 izay io no isa ambony indrindra aloha tao anatin'ny taona 20 sy 2020 20 sy 2020 ary dia nidina hatrany sika nanomboka teo amin'ny taona 13 sy 2020 hatrany amin'ny 17 sy 2020 izany hoe ny nahazo vahana zany teto Madagasikara ny kolikoly. Ny taona 20 sy 2020 kosa indray isika dia ny tombo iray araka ny IPC 2018 izay nivoaka farany teo ny tombo iray ny isa na izana zany aza nefa isika dia mbola resin'ny Comores ihany hatreto raha amin'izay hoe ady amin'ny kolikoly izay na mbola misy kolikoly betsaka kokoa zany eto amintsika no ny ao Comores amin'izao fotoana izao. Na zanany zany betsaka ny ezaka izay efa natao fa betsaka ihany koa ireo ezaka mila adevenina ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Ilaina ohatra ny finiavany rehetra ao anatin'izany ny isam-batan'olona fa eo ihany koa ireo tompon'andraikitra hatrany amin'ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenentsika moa izay efa nanao fanamby ny ady ary tsy ampandevitra intsony ny kolikoly eto amin'ny firenena na amin'ny endrika ahoana izay na amin'ny endrika ahoana ary ny tanjona ao anatin'ny paikady nasionaly hiadiana amin'ny kolikoly hatrany amin'ny taona 20 sy 2020 dia ny azon'i Madagasikara isa 10 amin'ny zato izany hoe 50%
no tanjona ambany Madagasikara eo amin'ny IPC any amin'ny taona 2024 any. Ankahitrano fezora-fano tondrandreo fanazavandreo mahakasika an'ity IPC 2024 ity. Sotranao any lalaina mankasitraka antsika rehetra. Zay ny amin'iny fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao anatintsika mahakasika ny insika hoe innovation ID eo an'ny kofiny fizarana fankasitrahana zay nataon'ny orinasa Star rehefa avy eo ary. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, Safid numéro 1 malagasy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Misava bavondray ao anatin'ireo lavashkiri ankavizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, ento fanany lehibe ihany koa azy. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Araky ny hitantsika teo hoe ny sarotriny izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa anioan'izy antsika ny vaovao kosa indray dia ponina mandidina ny roanjato tafy no trabona eny an-dranomahery Akorondrano. Taoriana ny rotsakorana ny fanesy tato ato. Tokantrano 450 no voaterina afindra eny amin'ny Birapokontany. Henri Florian. Ohatr'izao zany ohatran'ireo zany atao hoe ireo zany tsy tena mbola trabona be zao rehefa tena tamin'ilay rano ety aminay fa iny ara zao ataontsika hoe mbola tsisy cyclone dia efa zao ny ainan'ny olona ety zao. Kana raha hitanao io zao io ny vezivezen'ireo amin'ny cité maitso rehetrarehetra ireo dia vezivezy amin'io zany zareo satria ilay misy amin'ireo olona mitadika raha mampitaona ranon'olona dia tsy maintsy atao foana izay fomba ekarana makaty fa ny ankizy majinika miakatra aty an-tanàna dia misy moa ilay mianatra dia ny alina matory mamonjy atsy an'ilay fokotany daholo. Niteraka fahavoazana ho an'ireo mponina ny ambany tanàna ny rotsakorana ny sesisesy nandritra ny herinandro izay. Tokantrano manodidina ny 200 araka izany no trabona noho ny fiakaran-drano eny amin'ny fokotany na ny ranomahery Ankorondrano. Ankoatr'izay, tokantrano 450 amin'izao no voatery ny findra monina
ao amin'ny libron ny fokotany ankoron-drano an-dranomahery vokatry ny fiakaran-drano ao atokantranony. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana ireo mponina eo amin'ny lafin'ny fivelomana sy ny asa sahany ny andavanandro. Na dia fararano ary ny aty ny mpamboly samy manana ny azy, misy mamboly amin'ireo olon'ireo, misy tsy mpamboly fa mitady izay hoan'ny isan'andro. Satria mpianatra koa zany etsy an-daniny misy mpianatra majinijinika daholo. Dia ny angatanay zany mba misy fitondram-panjakana, indrindra amin'izao fitondrana vaovao izao, mba malala tany mba hijery anay ireo zany fa hitanareo mba fiainan'ireo izao. Izay aloha tsy te ohatran'izao mihitsy raha ny tena izy. Tsy maniry an'io mihitsy izay fa efa tratra le tsy ampozina foana izay isa taona hoe vao manomboka avy ny orana dia miomana foana zany izay ho trabona indray tsika satria manomboka mitohana le rano. Dia nefa le kanalanay zany tena tsy ampy mihitsy. Le anona mihitsy zany hitanao misy zaonina koa zany izao hoe Riandraharo dia ny rano zareo zaonina miditra makaty aminay. Dia nefa izay miezaka mamoaka zany le fokotany le indray nefa mampiditra aty aminay. Dia misy koa zany rano avy any Akazomanga mitsonika makaty konko. Dia safia zany izay ao anaty koveta amin'izao dia tavela eo izay. Isan-taona lasibatry ny fiakaran'ny rano tahaka izao ny fokotany an-dranomahery ankoron-drano, angatahin'ny vahoaka araka izany ny hanokafana sy hanatsarana ny lakan-drano eny amin'ny manodidina. Ankoatr'izay, raha nitatitra teo anivon'ny BNGRC tafiakatra 827 nisy ny trabona amin'ny herina nosy vokatry ny andro ratsy farany teo iny. 477 amin'ireo no voaterina findratoerana amin'izao fotoana izao. Lafy mavao hafa kosa indray dia tsy voafeny lalàna amin'ny feny famokarana sy ny famarotana sigara eto Madagasikara. Miatra ny loza ho an'ireo mpianatra raha ny fanadina nataon'ny fiarahamonim-pirenena ny say. Yves Richard. Tsy ampy ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny famokarana sy ny famarotana sigara eto Madagasikara. Maro mifantika an-dalàna tsikaritra nandritra ny fanadiadiny ny fiarahamonim-pirenena ny SA. Isan'ireo kendren'orinasa mpamokatra sy mpivarotra sigara ny tanora sy ny mpianatra raha ny fanadiadiny. 100 ny rosekoly vana fanadiadina dia ahitana mpivarotra daholo ny 100 metatra manodidina azy. Ary farafahakeliny dia misy mpivarotra sigara 5 manodidina sekoly anankiray amin'ny ankapobeny. Tsy mifidy izy na mpianatra amin'ny PP, na mpianatra amin'ny secondaire, na mpianatra amin'ny sekoly ambony. Madagasikara efa namoaka lalàna 1871 ny arrêté izay milaza fa tsy azo atao ny mivarotra sigara manoko dokam-barotra sigara. Hitantsika teo fa 520 isan-jato n'ilay mpivarotra sigara le sekoly dia nahitana dokam-barotra daholo. Tsy misy fepetra mazava ny raisin'ny sekoly manoloan'izay fivarotana anatin'ny faritry ny sekoly izay raha ny fanazavana. Miantso ny tompony andraikitrisan'ny tokony izy ireo hifanome tanana amin'ny fandraisana ny tanana ny fanabeazana ny tanora. Anay mpitantana ny sekoly tena sarotra be misy ny hiteny mivantana an'zareo hoe ohatr'izao fa ny anyherinay fotsiny dia mba misensibiliser zay mba hoe zanakay raha manana, zanakay raha mitaiza dia tokony tsinjovina ny taranaka malagasy dia izay fotsiny omenay azy. Tokony hamafisina ny lalàna amin'ny feny famokarana sy ny famarotana sigara hoy ny teo anivony ho finalata. Isin'ny didim-panjakana iraisan'ny ministera ho volavolaina iarahana amin'ireo mpisehatra tsy hankanavaka momba ny ady amin'ny fifohana sigara raha ny fanazavana. Dinihana zany ny anao arrêté interministériel zany ohatra ny nanaovana ny alcool izay tsy azo varotana alcool 500 metatra manodidina ny sekoly izay ho ataontsika izay arerahana amin'ny ministera rehetra izy satria io tsy vita amin'ny ministera fahasalamana irery fa atao an'ilay hoe arrêté interministériel izy. Nandrombaka ny larana mendrika taty Afrika momba ny fifohana sigara sy fihinanana paraky Madagasikara ny taona 17 Ampiemitra ny lara ny firongatry ny famarotana sigara anatin'ny faritry ny sekoly io raha tsy voafehy. Avesatra ihany koa ny fiantraikan'izany amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny toe-karena. Raha ray alina ariary isam-bolana ny sara ny fitsabony ireo voakasiky ny tosi-drano ny sigara. Tafiakatra 7,7 lavitrisa ariary isan'ny taona ny sara ny fitsabony ho an'ireo marary miisa 2,7 tapitrisa. Izany hoe avy roeny ny teti-bola ampiasain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fantetika asa milamina sy laza adina no nisongadina tao anatin'ny fifananana ara-tetikasa insika hoe Innovation ID izay andiany fahatelo. Tetikasa izany manome lanja manokana ny tontolon'ny fandraharahana. Fanadidiny mampiony Rakoto Arson.
Mbola malalaka ny sehatry ny fandraharahana raha ny eto Madagasikara manokana ary betsaka ny lalana afaka ivelarana ao anatin'izany indrindra ho an'ny tanora. Sehatra izay iankina ny toe-karena eto an-toerana. Ny fahavononana sy ny fahaizana mikaroka no fototra tsy maintsy iangana mialoha ny tosika ara-bola ho ireto tanora vao misonitra tafiditra ao anatin'ity sehatra ity. Tanora liana ka nandray anjara tao anatin'ny fifaninanana ara-tetikasa-pandraharahana Inskae Innovation ID. Isan'izany ny tetikasa milamina. Aloha izay mpianatra amin'ny université dia amin'ny mandeha mianatra dia hoe misy embouteillage efa miaro torbe loha amin'ny fianarana dia aveo tsy maintsy hoe mbola hifoha maraina indray amin'ny hoe tsisy bus mbola hisisika na amin'ny hariva koa misisika bus sahirana be sotrany dia nieritreritra izay hoe ndao anao bus scolaire ho an'ny université le izy dia maligne à moi ny anaran'le projet anay milamina bus scolaire le izy dia hatreto moa izay mbola hoe anao location dia panao location anaty le bus mandeha isan'andro reny fa any original rehefa après 3 ans na ohatrany dia mieritreritra hividy bus ho anay manokana mihitsy. Eo ihany koa ny tetikasa Lazahadina izay fandraharahana ara-teknôlôjia entina hifanampiana eo amin'ny samy mpianatra. Mieritreritra izay hoe hanampy ny mpianatra zany dia anao manampy zareo ahita sujet d'examen dia avy koa exercice corrigé sy fiche de révision na résumé na koa hanampy zareo ny fianarana dia ahoana ny hanomezana zavatra izay ny mpianatra rehetrarehetra sur internet zany satria ny accessible n'aiza n'aiza eto Madagasikara dia afaka mijery amin'ilay izy dia zay nahatonga projet Lazahadina zany hoe sujet. Ireo tetikasa roa ireo izay nibata ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana Inskae Innovation ID andiany fahatelo tamin'ity taona 2024 ity. Ny tolakandro teo no nanolorana azy ireo ny loka ho fanohanana ny tetikasa izay efa novolavolainy teo iomasony ireo mpiara-mombonantoka. Fampianatra miisa 7 mianadahy zanaky ny mpiasa ao amin'ny no nitoloran'ny orinasa Star fankasitrahana noho ny fahafahan'izy ireo baccalauréat mention bien sy très bien. Mpianatra efatra tamin'ireo nanatanteraka fizarana asa atao amin'ny ihany koa no nahazo vatsim-pianarana. Fizora Faly. Marobola ho fankasitrahana sy vatsim-pianarana hatramin'ny master 2. Ireo no natolotry ny orinasa Star Madagasikara ho ana 7 mianadahy zanaky mpiasa ao aminy. Afaka baka ary nahazo mention bien na mihoatra. Prime 10 alina sy 4 hetsy ariary no azon'izy ireo tsirairay avy. Efatra tamin'izy ireo ihany koa no nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny Star amin'ny tanany ingénieura. Iantoana ihany koa ny fianaran'izy ireo hatramin'ny master 2. Ireo mpianatra nankasitrahana ireo izay mampifandanja ny fianarana sy ny asa ka nanatanteraka fizarana asa teo anivon'ny orinasa Star. Aorian'ny fianarana misy toerana miandry azy ireo ao amin'ny orinasa. Ny alternance dia misy fifanarahana amin'ilay sekoly sy miaraka amin'ilay mpianatra. Dia izy io misy fotoana izy mianatra dia misy fotoana izy miasa. Dia amin'izay zany etoan'ny Star ny fianarana, etoan'ny Star manontolo ny fianarana ary rehefa vita izay dia efa misy toerana ho azy ireo ato amin'ny orinasa Star. Raha te hanana fiarahamonina tsara kokoa tsika, firenena tsara kokoa, izay misy fiantraikany ihany koa amin'ny firoborobon'ny orinasa dia mila mandalo amin'ny fanohanana ny tanora amin'ny fanabeazana zany. Za moa zany nianatra tao amin'ny SCAM, somary lafo eo ny fianarana première année jusqu'à master dia eo koa mitady les moyens financiers, matériels. Dia Star moa zany nanome opportunité ana dia fahafahana koa zany ho ana hiasako rehefa lehibe dans un cadre intermédiaire jusqu'à un expert comptable. Za moa tena hoe na emploi tiako azo opportunité ho ana koa zany ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny RSE na ny responsabilité sociale de l'entreprise amin'ny mpiasa ao aminy ity hetsika ity raha ny fanazavana trany. Isan-taona no isiana fizarana asa hanomezana tombony ireo mpianatra sy tanora malagasy tahaka izao eo anivon'ny Star Madagasikara. Tanjona ny azon'izy ireo traike. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany. Soafa tsara atao tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. mba ho fafinareta narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavage keri ho finaritra ny tontolo andronao. Lulain TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.